antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny tenako. Arabaina ianareo zay efa eo apotsiny fahitalavitra. Amin'ny mampanompon'Andriamanitra de tononoko ny fiadanana eo aminareo tsiraray avy isam-batan'olona. De ilay fiadanana nambaran'ny anjely tamin'ny fotoan'andro zay natokavan'i Jesosy Tompo, le zanak'Andriamanitra velona teto ambony tany. Ary le fiadanana ihany koa zay nambaran'i Jesosy Kristy mba eo amitsika zay mino sy zay manompo azy. Ho ataon'Andriamanitra aminareo tokoa zany, ry mpiany malala, raha ohatra ka mino an'izany teny ambarako zany ianareo. Toy ny fampidirina ihany zay nambarako zay, fa ny tena afatra na ny fampianarana etiko androany de afatra sy fampianarana mikasika ny amin'ny ozona sy ny fanahy ratsy mitondra fahafatesana. Mety ho zava-baovao aminao le izy, satria tsy fandrianao matetika, tsy de fahelinao na ny mpiangonana azy, kanefa dia zao azavaiko aminareo zao mba ho fantatrao ny tokony ataonao. Ka mialohan'izany de andao hivavaka isika, ametraka an'izao fandarana izao mba ho eo an-tanan'Andriamanitra, mba ho tain'Andriamanitra ka le fanazavana entiko aminareo mikasany amin'ny ozona sy ny fanahy ratsy mitondra fahafatesana de mba azava aminareo tokoa hivavakatsika. Andriamanitra misaotra amin'ny anaran'i Jesosy fa noho ny alehibeny fahasoavanao dia afaka manaraka azo fandarana izao izahay. Mamindra fo amin'ny rehetra ianao, mamindra fo am'ire olona zay efa eo apotitry ny fahitalavitra ianao, ary mamindra fo amin'ny mpanomponao zay tondra ny afatra ihany ko. Ny faneno masina ny eo amin'ny rehetra anampy anay hitaridalana anay ka ho fantatray ny tokony ataonay ry Andriamanitra eo. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Ny olona rehetra marary ihany ko ao anatin'ny fandrenesana an'izao afatra etiko zao de ho sitrana izy. Hiala aminy ny herin'ny aretina, ho sitrana izy. Hiala aminy ny herin'ny aretina, ho sitrana izy. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Araky ny fanambarako taminareo teo ny afatra na ny fampianarana etiko dia mikasika ny amin'ny ozona sy ny fanahy ratsy mitondra fahafatesana. Riavana malala, hatramin'ny taloha ary hatramin'izao de mbola mitombona be mihitsy ny fisian'ny ozona sy ny fanahy ratsy. Anisan'izany ny ozona sy ny fanahy ratsy mitondra fahafatesana. Ny tiako ambara de zao, tsy resaka na ono ny fisian'ilay ozona sy ny fanahy ratsy mitondra fahafatesana, fa tena misy, satria ny baiboly zay voalaza fa mirakitra ny tenin'Andriamanitra no milaza fa misy tokoa ny ozona sy ny fanahy ratsy mitondra fahafatesana. Ny zava-misy iainan'ny olona ankehitriny ihany koa dia azo lazaina fa manamafy ny fisian'ny ozona sy ny fanahy ratsy mitondra fahafatesana. Amin'ny karaza moa ny ozona sy ny fanahy ratsy misy eo amin'ny zanak'olombelona, misy eto ambony tany ety. Ray am'ireo lay nambarako taminareo teo hoe ny ozona sy ny fanahy ratsy mitondra fahafatesana. Ry zareo reo tompoko, ny ozona sy ny fanahy ratsy mitondra fahafatesana no tiako lazaina hoe ry zareo reo no fototsy ny fahafatesana alohabe na alohan'ny fotoana. Satria raha ny voalaza soratra masina no jerena dia ambaran'ny baiboly hoe 70 taona na 80 taona ny androtsika zanak'olombelona eto ambony tany ety. Ary misy azy ambaran'ny boka Genesis 1:7 fa ataon'Andriamanitra matratra ny 200 ny taonany mihitsy.
noho zany raha maromaro ao amin'ny fianakaviana anankiray na ao am'ilay taranaka anankiray no misy olona maty alohabe, ohatra maty ao anatin'ny fahazazana, maromaro amy fianakaviana no maty ao anatin'ny fahazazana, na hoe maty ao anatin'ny fahatanorana, ny fisin' zany ry havanao dia manambara fa ao am'ilay fianakaviana na ao am'lay olona zany ny ozona sy ny fanahy ratsy mpitondra fahafatesana. Ao am'lay fianakaviana, ao am'lay taranaka ny ozona sy ny fanahy ratsy mpitondra fahafatesana. Takany nahazo ny taranaky elo mpisorona no mahazo an'le olona zany. Andao ke jeretsika ny tantarany elo mpisorony araky ny voalaza ato amin'ny Samoely voalohany toko 2 de ny 1:30 fatelo sy ny 2:30 ary ny 7:30. Rehefa aveo vakiko aminareo tantarain'ny baiboly fa tonga tao amin'ny taranaky elo mpisorona ny ozona mafaty tanora. Andriamanitra mihitsy no nanambara mivantana tamin'ny ely tam'izany fotoana zany hoe ry ely ny taranakao dia ho faty raha mbola tanora, lehilahy ao aminao ho faty raha mbola tanora, lehilahy ao aminao ho faty raha mbola vao eritreriny. To zao voasoratra ny baiboly Samoely voalohany toko 2 1:30 aro tsara. Hoy Andriamanitra tamin'ny ely, indro avy ny andro zay anapahako ny sandrinao sy ny sandrin'ny taranadrainao ka tsy isy lela ho tratrantotra amin'ny taranakao. De aloha dikantsika ry amin'ny 7:30 ka tapany 2 ary amin'ny taranakao rehetra de ho faty raha vao eritreriny. De tany am-boalohany aloha ohatrany hoe tsy nino loatra an'izany ely hoe za fe mpanompon'Andriamanitra, za ve ola manompon'Andriamanitra, manana anjara asa fampona toy ny asa fisoronana, de maninona ny isan'izany amy taranako hoe mbola tanora ny lehilahy amy taranako de ho faty, na ihany ko hoe vao eritreri ny lehilahy ao amiko de ho faty. De satria hitan'Andriamanitra fa ohatrany tsy de nino izy, ohatrany salasala izy, de hoy Andriamanitra taminy, ny ahafantaranao ry ely fa misy ozona sy fanahy ratsy mpitondra fahafatesana mitoetra eo amin'ny taranakao de ity. Eo amin'ny 7:30 ho faty ny ray andro ny zanakao 2 ho faty ny ray andro ny zanakao 2. Zay ny famantarana. Andoka vakitsika aro tsara voasoratra io Samoely voalohany toko 2 1:30 ary zao no famantarana ho anao zay anjo ny zanakao 2 de Ofni sy Finiasa ho faty ondray andro maty izy mirala. Ry havana malala, tsy vitsy amin'ny olona, tsy vitsy amin'ny malagasy no manana fiainana tak'izany. Tsy mihoatra ny 30 taona ny olona sasany dia mandao ny fahafatesana ny lehilahy na hatramin'ny vehivavy ihany koa. Tsy mihoatra ny 70 taona na ihany koa hoe tsy mihoatra 50 taona. Ary misy ny olona sasany ohatrany tsy mino hoe ozona sy fanahy ratsy mpitondra fahafatesana tonga eo am'ilay fianakaviana, tonga eo am'ilay taranaka no antony zany fa mieritreritra zavatra hafa izy. Satria ndrindra moa ka hoe efa olon'Andriamanitra le olona, efa manompo an'Andriamanitra le olona, efa mpivavaka be le olona, de ohatra tsy mino fisin' zany izy. Kanefa ry havana zava-misy iainanao, zava-misy atrehanareo menakavy, zava-misy hita ao am'ilay taranaka no manambara fa efa mitoetra ao aminao, ao am'ilay fianakaviana, ao am'ilay taranaka ny ozona sy ny fanahy ratsy mpitondra fahafatesana. Ka ny vahaolana
kaseny am'izany de tsotra ny fanapahana sy ny fanafoanana an'zany ozony zany arak'izay maingana azy indrindra ary tanterahana amin'ny anaran' Jesosy. Mila tapahana sy foanana amin'ny anaran' Jesosy ny fisina ozona sy ny fisina fanaratsy tak'izany mba hitsahatra tsy anohy ny mission itsony reo hery roa ratsy nambarako reo. Ry zareo reo ihany ko de ny ozona sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana no fototry ny zavatra ataon'ny olona misy fahafatesana na tsy mety fona na manapahaizana le olona na bado na be diplôma le olona na tsy manana na olona monina antanàn-dehibe le olona na olona monina any ambanivohatra. Raha mbola eo amin'ny olona na mbola eo am'le taranaka ny ozona sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana dia miafara amin'ny fahafatesana foana ny zavatra zay ataony. Fomba fiteny de hoe mandamoka sy matyakarana mandrakariva ny zavatra ataony. Ary na inona torevitra na hoe taridalana omena an'le olona na inona torevitra na taridalana atao azy na inona fanampiana sy fanoanana arabola na ara-pitaovana omena an'le olona de ho rava foana ny zavatra ataon'le olona raha ohatra ka mbola eo am'le olona ny ozona sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana. Izany ange ry havana malala no antony na tonga an'ilay problema lehibe nisy tao amin'ny tanàna Jeriko e. Voalaza zany problema zany ao am'mpanjaka faharoa toko faharoa andimy faha 30 ka hatramin'ny 520. Fa tena amitsika ihany zay tantara zay rehefa aveo. Voalaza ny baiboly matsy fa amataonany maro de miaritra ny fahoriana sy ny fijaliana ny ponina rehetra tao Jeriko, ny ponina rehetra ho iaho satria na tompotany io na mpiavy io de victime tam'izany daholo. Inona zava-nisy tao amin'ny tanàna Jeriko? Raha fitinina de hoe ny toetra tao am'izany tanàna zany ny ozona sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana. De zao no zavatra tsapany olona amataona maro zay nitadiavan'ny vahaolana fa tsy nahitany mihitsy na ny akavia na ny akavanana. Tantarainy zareo fa tsy nentina vaninanaka mihitsy ny vehivavy tao amin'ny tanàna Jeriko. Zany hoe tsy nety ny toejaza. Ary nisy ny toejaza azy dia niala tao kibo taloha fotoana le zaza. Ary raha misy ary teraka dia tsy manaritra hoe lasa tanora na lasa olona lehibe le zaza fa tao anaty fahazazana na tao anaty fahatanorana de maty le zaza, maty le olona. Ary tsy mijanona tamin'ny lafiny zay ihany fa teo amin'ny lafiny fameloma-tena ihany ko dia zavatra tataka zany no nianjady tamin'ny olona rehetra ponina tao Jeriko. Zay nataony rehetra tsy nisy nety na inona io araky nefa nambarako taminareo tany aloha na fiopena io de tsy navanona izy na fambolena io tsy navokatra izy. Zavatra rehetra zay nataony olona de miafara amin'ny fahafatesana foana. Mafy ange zany ry havana malala e, mafy ange zany tena tsy zaka eritreretiny zany zavatra zany fa soa ihany a fa tonga tao amin'ny tanàna io lay mpanompon'Andriamanitra tao hoe Elisa. De ina nataon'lay mpanompon'Andriamanitra tao hoe Elisa rehefa tonga tao rehefa nitarena taminy vahoaka ny tantarany zava-nisy sy zavatra niainan'izy ireo hoe tozao sy tozao a niady atrenay nandrisy ny taona maro de noraisiny Elisa mpanompon'Andriamanitra ny andraikitra. Ino moa ny andraikitra noraisiny? Lasa izy nanapa-kevitra hoe andeha ho tapahako sy foanako fisin'izany problema izany ato amin'ity tanàna ity.
satria fantatro elisa fa misy ozona sy fanaratsy mpitondra fahafatesana mitoetra ato amy tanàna jeriko. Zay nge le nambarako taminareo tery aloha hoe ny vaolana akaiky indrindra aingany indrindra mba ialana amty herina ozona sy herina fanaratsy mpitondra fahafatesana ity de ny fanapahana sy ny fanafoanana azy arak'izay maingana azy indrindra. Fa raha tsy manao zay dinga zay ny olona dia entinao mandra maty ny fiainana miafara ny fahafatesana na ny fiainana am'izay atao rehetra tsy misy mety fa mandamoka sy matiakarana. Andonge vakitsika ny voalaza atao mpanjaka faharoa toko faharoa ande fahasembe-folo ka hatramin'ny 220 hoe arompony natao am'izany tanàny zany tamin'ny Elisa, masina ianao ino tsara toerany ty tanàny ity tompoko arak'izao hitanao zao saingy ratsy rano ary ny tany tsy mampahavanynanaka. Mazava ny voasoratra de hoy izy, hoy Elisa, hitondray lovia vaovao ao ka siosira ao anatiny de nentiny tany aminy izany ary nivoaka nakany am'ilay niandohan'ny rano izy dia nanipy-sira tao ka nanao hoe zao no lazainy Jehova, efa natsara ity rano ity ao, tsy isy fahafatesana na tsy fahavanoananaky intsony iseho eto. Ka dia tsara ny rano mandraka androany araky ny teny nataon'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra. Ry havana malala, de ny tompoko ny mombanao sy ny ankonanao sola ka ny fisina ozona sy fanaratsy mpitondra fahafatesana no foto zao olana lehibe zay mianjady eo amin'ny fiainanao izao. Ny akamaroan'ny olana matsy dia ozona sy fanaratsy no ambadiky, ary misy la tena hoe ozona sy fanaratsy mpitondra fahafatesana mihitsy no tena ao ambadiky. Ianao nge ity zavatra resako aminareo ity voaingana zao dia tonga tao am broko fandraisakolona ity tovavy ity ny tantara problema tamiko izy, problema resaka fitiavana no tantarany tamiko tany am-boalohany. Aveo nihitatra de nambarany tam'izay le tena mamelo ny ainy, tena mampahory azy hoy izy, ahoana no ataoko pastera, inona ny antony zao zavatra mahazo azo ry pastera, fa inona ny mahazo anao tantarao amiko de zao ny teniny. Isika ny miaraka amina lehilahy anankiray izy, zany hoe mifankaty amina lehilahy anankiray de tsy maharitrela iny lehilahy iny fa 2 volana eo no iarany amin'io lehilahy io de maty le lehilahy. Raha ohatra ka hoe indray mandeha na indroa no nisehony zany teo amin'ny fiainany mety hoe fifandrifinjavatra asa tsy haiko zay fomba ilazan'ny olona azy, fa zay lehilahy rehetra niaraka tamiko izy efa maromaro ihany zay lehilahy niaraka tamiko zay 2 volana eo de maty. Misy ary 2 volana latsaka de maty, marary de maty, accidenté de maty. De olona maro no mahafantatra an'izany hoe zay miaraka amin'ny sipa io de maty. De hoy ny olona vehivavy mafanaritratra izy, ka tsy azoko izy pastera hoe ahoa zany atao hoe vehivavy mafanaritratra. De za koa ary mba gaga hoe ohatrany tsy de nandre fomba fiteny tak'izany loatra, fa rehefa enoky no enoko taony zavatra nodresany de hoy aho hoe tena misy ozona sy fanaratsy mpitondra fahafatesana am'ty vehivavy ity, ka ny fisehony de zao, tsy mamela azy atsangana tokantrano, tsy mamela azy otavorosa fanambadiny, ka zay lehilahy miaraka aminy teteteta miaraka aminy dia atosiky le ozona, atosiky le fanaratsy mba ho faty. Mampahory sy mampijaly nge mieritreritra an'izany, tena mampatahotra nge mieritreritra an'izany. Ianao ve zany tsy fankatia man'olona? Raha misy lehilahy zany zao manao déclaration amin'ilay vehivavy hoe tianao tiako anao tozao de nare mety atao le vehivavy andavy izy satria zay rehetra efa niaraka taminy de maty daholo
sa anaitra izy de iandry zay zavatra hitsangandray rehefa aveo hoe afaka rovolana any de hofaty ty lehilahy ity inona reny no ataony zay no ato natongavany ny aona tamiko tao ambiraoko de nampahery azy a vavaka ho azy mino afa niasa teo any ny herin'Andriamanitra satria tsy vaolona ray na roa na telo na efatra na dimy amanenina reo olona zay natsapatena fa nisy ozona sy nisy fanaratsy teo aminy ka hoe ny aona tamiko de taorina vavaka nataoko de hoe tsy afaka izy na tsy voavonjy izy fa ny akamarony dia avitra ny fiainana satria tapaka le ozona satria voaroka le fanaratsy tapaka le ozona voaroka le fanaratsy fotsiny ny olana mahafinaritra be ngeriavana ny manompo an'Andriamanitra satria resiko tamy finoana le teny nataony Jesosy ahoana ho Jesosy atao amin'ny bokyny Matio ato de misy teny tako zao Matio 20 de ny 20 ho Jesosy na inona fehezina reo ty ambony tany de ho fehezina any an-danitra ary na inona vahana reo ty ambony tany de ho vahana any an-danitra tena raisiko amin'ny côté tsara mihitsy zay teny zay hoe na inona zany zao fanapa-kevitra raisiko ety ambony ty tany ity dia raisina any an-danitra ka raha ny ozona sy ny fanaratsy mitondra fahafatesana no fotony ny olana mahazo ny olona dia ho tapahako sy hofoanako amin'ny anaran'i Jesosy zany de mino aho fa ho tapaka ary mino aho fa ho foana ary hatram'izay de tena nahita amy zavatra mivaingana mihitsy aho hoe avitra le olona voavonjy le olona tsy tantara zavatra be deabe aminareo aho fa efa betsaka zay olona avitra sy voavonjy zay a rehefa nandray nytorevitra nomeko azy izy riavana malala riavana ny fanapana an'le ozona sy fanafoanana an'le ozona tao amy tanana Jeriko zay nataony Elisy lelan'Andriamanitra no fototra natonga ny tanàna niova 100 isan-jato ka natonga ny Elisy ny teny hoe tsisy fahafatesany itsony iseho eto am'ty tanàna ity de ho baiboly aveo hoe ka de tsara ny rano mandrak'androany ka de tsara ny rano mandrak'androany fa mialohany tena hoe anapana le ozona sy anafoanana ny fisiny de ity nitorevitra meko anao mila miverina amin'Andriamanitra isika zanak'olombelona indrindrindrindra fa ianao zay matsapa-tena hoe mbola misy ozona sy fanaratsy mitoetra eo amin'ny fiainanao de le ozona sy lay fanaratsy mpitondra fahafatesana mila miverina amin'Andriamanitra ianao zany mantsy fa na inona ezaka ataontsika anoerana ny ozona io anoerana ny fanaratsy io dia tsy mahavita manoatra ny zany mihitsy isika satria raha ny hery sy fahefana ananatsika zanak'olombelona dia ambany lavitra raha oarina amin'ny hery ananany ozona sy ny fanaratsy zay mahatonga amy tena hoe mila verina amin'Andriamanitra satria ny olombelona zay miverina amin'Andriamanitra miverina manompo azy miala amy fahotana miala amy fomba ratsiny miala amy toetra ratsiny ary manapa-kevitra fa ino a Jesosy Kristy le zanak'alatokan'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra atsika zanak'olombelona ary mino ale sorona nataony Jesosy Kristy teo ambony hazo fijalina ary ambony zany manapa-kevitra misokabava miteny mihitsy hoe Jesosy o efa nomenay ianao ka de raisiko ary midira ato anatiko midira ato amy tokantrano misy ahy ny olona taky zany riavana de azo antoka fa ho avelan'Andriamanitra ny eloko zany olo zany ho avelan'Andriamanitra fahotany zany olo zany ho atsangan'Andriamanitra zanany zany olo zany ary Andriamanitra mihitsy no andray adiditsy andraikitra ny fiainan'ray manontolo ka raha mbola nisy ozona sy nisy fanaratsy ny tatao ny tambesitra teo aminy ary nitondra olana faran'izay mafy de ho avy Andriamanitra anamarina ny vavaka zay atao mpanompon'Andriamanitra ho azy anamarina ny fanapahana sy ny fanafoanana ny ozona sy ny herin'ny fanaratsy zay atao ny mpanompon'Andriamanitra azy
taka manokana tsy haiko aloha ianareo fa taka tena resy lahatra ary mino ny teny nataon'Andriamanitra ato anatyty baiboly ity mino an'ilay procuration zay nomeny Jesosy ayaho satria Jesosy efa namia fahefana efa namia procuration hoe ampiasao ny anarako ampiasao entonareo manasitra ny marary entonareo mamoaka démonie entonareo miasa ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra de hainareo tsara ka ny lanja zany atao procuration zany hainareo tsara lanjan'zany ka de raisiko zany iainako ny tera ny ajara ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra volona ivavako anareo volona ivavako anareo ivoasoratra io ny telefôny nafanareo mifandray amiko tsara ngeny tompo io matona andre zao afatra zao ianao tonga ny fotoana zay natokan'Andriamanitra itsonjovana anao manokana ivavaka arisika am'izao fotoana zao raha afaka mandoalika anao de mandoly napiatra amin'ny fonao tananao ivavaka tsika tomp'Andriamanitra misaotra ny amin'ny afatra nampitondrainao ateo ho an'ny olona rehetra zay na eno tsy nandre ahy tia ny tsiraray avy isam-batan'olo ianao ankehitriny mamindra fo am'ireo olona ireo anao Andriamanitra indrindra fa reo olona zay tonga saina fa mbola misy ozona sy fanahy ratsy mpitondra fahafatesana mitoetra ho aminy zay fantatra amin'ny alalan'ny zava-misy iainany mandraka ankehitriny mamindra fo am'ireo olona ireo anao ka amin'ny anaran'i Jesosy tapahako ny ozona foanako fisiny roako ny fanahy ratsy de reo ozona sy fanahy ratsy mpitondra fahafatesana miala zao de zao amin'ny olona esorina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy momba ianao Andriamanitra momba i amin'ny tanana mahery anao ka ho amarininao ny teny zay notoriko teo ny afatra sy fampianarana nambarako teo ary vita ty vavaka ity de ho tsapany olona nefa anina finoana sy fatkina be anao Andriamanitra izy fa tsy resy ny ozona tsy resy ny fanahy ratsy mpitondra fahafatesana itsony izy fa ivoaka mpandresy no Jesosy Kristy misaotra Andriamanitra indro ankehitriny ny fahavelomany indray no mbarako amin'ny olona tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy amen zay zany tompoko ny afatra netiko anareo tamin'ity androandroany ity ny voninahitra de ho an'Andriamanitra irery avy farany ho anareo rehetra zay nahita sy nandre andro any asaiko anareo tongava mamonjy fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely indrindra fa mandrisy ty volana novembre ity eny toisatra amin'ny volana desambra fa hitanao fa isavitra lehibe ho ataon'Andriamanitra ny fiainanao nanomboka tamin'ny fiantobon'ny volana novembre mantsy ka hatramin'ny androany ary ho toizanay hatramin'ny farantaona de izy délivrance goavana be ho ataonay ary toerinay am'zany ny fisina ozona sy ny fisina fanahy ratsy mpitondra fahafatesana reo voasoratra reo ny fandaram-potoana asainy anareo tongava fa sainy aninanao zany ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely no manao an'izany fotoana dehibe zany izahay zay zany tompoka de samitain'Andriamanitra sika rehetra